Maharante Jean de Dieu araky nifanaovantsika teo folo lefitra ny filankevitra amin'ny téléjamite sy Andriamananaoro Augustin mpagnatsaina manokana eo anivony fifidianan'ny téléjamite miarabanareo tompoko tombasoa tamin'ny vaovao an-tsary. Miarabanao andriamatoa aja ary miarabany mpanaraka ny vaovao eto amin'ny télévision malagasy ihany koa. Ka narahantsika eo ny hevitry ny mpanao politika ahoana ny azo andikanana eo lafin'ny politika izay Andriamatoa Augustin Andriamananaoro. Raha hoe ny fomandikana azy amin'ny lafin'ny politika dia tiako apetraka dia hoe manana ny heviny ihany koa ny vahoaka malagasy izay tokony antoka voalohany amin'ity firosoana amin'ny famana ny krizy eto Madagasikara ety izay efa taona maromaro ihany angamba no nianjady azy ary samy aika ny mpanao politika izay nare fitenena teo tsika fa hoe lalana tokaina fa tsika mivoaka amin'izany dia ny firosoana ny Fifidianana izany hoe fametrahana sy famiarenana indray amin'ny vahoaka malagasy zany ny fahefana hisafidy malalaka sy anteritery ireo izay iveriny fa olona afaka hitantana ny repoblika faefatra izay apferiny ilay rafitra ara-dalàna io ilay ataoko hoe teo aloha antsika hoe retour à l'ordre constitutionnel satria misy lalam-pandrenana saingy ireo androm-panjakana dia olona voafidy ny tokony hitondra sy mitantana zany androm-panjakana amin'ny repoblika faefatra izay fa ivereniko ilay voalazana to mikasika ireo mpanao politika izay ankehitriny ny mahavalavana ihany dia lasa manao fahaiza ratsy amin'ny vahoaka malagasy satria betsaka tokoa ankehitriny ny ataoko hoe tanora na saromay vahoaka izay somary fahalalana amin'io fiatsika ireo mpanao politika sasasasana satria mahafinaritra aloha hatreto dia ataoko hoe tsy ny rehetrarehetra no tafiditra anatin'izay velam-pandrika izay ny sasasasany izay manome modely izay tsy mifanatrahana loatra amin'ilay soatoavana malagasy satria tahaka ny manao tsibadola akanotana tahaka ny manao fietsika ampametra-panontaniana satria ny sasasasany amin'ireo mpanao politika izay nandray fitenena hitantsika tamireo dia misy ny tao izay tafiditra tao anatin'ny fahirana ny fitondrana teo aloha misy ny atao anaty latsy hoe exil politika misy ny tany amponja mihitsy nefa rehefa nisy ny tolona mahoaka teto izay nitarihany Filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 ny zavatra voalohany natao angamba dia hoe nafana napiditra sy nama nikatra nireny olona ireny ary dia tonga hatramin'ny hoe famotsora-keloka ho an'ireny olona ireny zany zavatra zany ankehitriny ary ny mampalahelo reny olona ireny dia nahazo toerana teo amin'ny fitantanana ho amin'ny tena fanovana ny rafitra teto Madagasikara kanefa indrisy rehefa ao anatin'izao azakazaka eo amin'ny fandroam-pahafana zao dia somary manao ririndasa tsy tsaroana fa na ny mpitolona zany maro rimatoa aja dia nandray anjara tamin'izany tsy mba mieritreritra zany hoe tsy maintsy voatery hoe tsy maintsy hijery ny tenan'izany fa ny firenena sy ny vahoaka aloha no voalohany ka na voatery nandefitra maro tamin'ireo mpitolona ny voatery nandefitra tsy miditra teo amin'ny fitantana sy fandraisana andraikitra mivantana fa ireny olona ray voalaza teo ireny dia saky nahazo ministera clé saky nahazo toerana manahatra ihany koa ka eto dia ataoko hoe zavatra mampalahelo ny mahita an'izany fihetsika izany satria tsy metrika ilay soatoavana malagasy ary ataoko hoe manao taiza ratsy ho an'ny mpanao politika ankehitriny manaraka izay ambany dia hitantsika teo ihany koa fa noraisy ny Filoha Jakaya Kikwete izay filoha tanzaniana ny filoha téléjamite omaly ihany ary misy ny atrikasa izay nifanaovan'i tamin'ny Filoha Jakaya Kikwete ny tiako marina angambany dia ny fankairezana nataon'ny filohan'ny troika izay filohan'ny Tanzania ankehitriny mikasika ny firosoana amin'ny vahaolana izay iveriny malagasy fa mety mba maranona ity téléjamite ity dia nahitrikitrihany io zany hoe tokony tsisy tsony ny fanemorana ny fanovana ny datim-pifidianana izay efa nekeny ny rehetrarehetra indrindrandrindra ny fianakaviam-be ireseperena sy ny firana mikamana voalaza zany tamin'ilay fanambarana izay navoaka ny troika ary ny farany angambany tiako hoe anampiana amin'ny zavatray dia mahafaly tokoa ankehitriny ho an'ny akamarony salamem-bahoaka satria tsy nisy ny fanilihana zany tao anatin'izao fifanonanana erotsaka fidiana zao satria raha mahita itsika tokotrany dia saingy hitatsika daholo zany raza vondrokely rehetrarehetra ao anatin'ity fifanonanana ity satria amin'ireo kandida izay navoaka ny fitsarana manokana mikasika ny Fifidianana ny CES cour électoral spécial dia misy
ny ireo ataoko hoe misolo-tena na ny tena mivantana ireo tête de file zany am'ireo mouvance misy satria raha nametraka ny taratasy latsaniko vodiny ny amiral didiratsiraka zay floty eo alohany ko dia nokena izany zavatra izany iny fa de na de betsaka aza ny tsanganjavara tetseroa zay na ny fanakianana na amin'ny hoe tsy mahafeno ny fiepetra izy noho ny toerana tany ivelany dia nokena zany zavatra misy zany ny amorapo tao ary na ramatoa lalao ravalimanana aza dia iveriko ankehitriny any koa fa zava-dehibe ny nanikeny ny cour électoral spécial ny candidaturany ny antony-tsotra ihany satria midika zany fa ny filo ravalimanana izay toko hoe vady anefomandriny no tena soloa mivantana tena mivantana ary ny fifananana ity tsy milaza moa eto fa misy ihany koa raha toko hoe eo amin'ny mouvance Zafy Albert ny lafikely dia misy ny ministre Tapera izay everina ihany koa fa afaka solotena toerana ny zavatra an'izany ankehitriny ka tsy hitako izay mahadiso ankehitriny raha ohatra ka ny filo de Dizamita Filoha Andry Rajoelina izay tête de file ihany koa mouvance mamoronsaka ihany koa fa io dia apetraka eo amin'ny vahoaka ny fahendrena amin'izay toko hoe fifananana masina tokony hoatrehatsika zay amana ny crise eto Madagasikara. Tamin'izay firotsana Andriamatoa Andry Rajoelina izay indrindra nisy kandida anankiray teo resaka daty zany hoe daty ny 20 avril sy ny daty ny omaly ka amin'izay resaka daty zay ngamba mikasika bebe kokoa ny lalàna ngamba zay raha ny fijeritsika azy ka eto Andriamatoa Maharante Jean de Dieu sady mpandalina ny mpahay-lalàna manao hoe fijerinao any fijery an'izao amin'ny hoe zavatra omaly zany raha eo milafiny lalàna andriana azy. Esatra mitoatsy za dia tsy mipetraka eto hoe mpisolo vava ny cour électoral spécial sanatria na isotona azy ireo fa tsara kosa ny vahoaka malagasy raha mahafantatra hoe amin'ny lafiny lalàna moa ahoana ny mipetraka zavatra tahakotro voalohany aloha dia okasoritana fa ny mpitsara ao anatin'ny cour électoral spécial dia ny voafidiny namany fa tsy mitendrena ireo mpitsara ireo dia mpitsara efa voasedra ary efa nahavita taona maro anatin'izany fitsarana zany zany hoe mahay miasa izy ary indrindra koa manana ny fahendrena izy ireo mpitsara ireo ny cour électoral spécial dia napetraka avy amin'ny tondrosotra zany hoe tondrosotra dia tsy mipetraka raha tsisy ny crise manana mission manoka zany reo cour électoral spécial zao dia hoe ahoana ny ivoahana ny crise zay zavatra zay nataony zareo anoloana indrindra dia ny apaisement zany ina nampisy fitonina raha ny lalàna dia araky ny voalazany namako teo mazava amintsika fa be dehibe no tsy nahafeno fepetra teo voalaza ny lalàna fehizoro roambin'ny folo sy arivo 2012-015 amin'ny andalana fahadimy andalana voalohany hoe tsy maintsy enim-bolana olona azo tsapahitanana hita maso eto amin'ny tany sy ny firenena présence physique zay voahazo mirotsaka fatatsika zany fa misy olona ary fatapirenena fa tsy mahafeno an'izany fipetra zany fa mipetraka ny fantanina hoe mifandavana an'izany firotsahan'ireo olona reo zany dia hiteraka fitonina ve ny malagasy manaraka an'izay misy ny atao hoe raha zavatra tahaka tony misy ny atao hoe équivalence des conditions zany hoe le mpitsara dia tsy maintsy mandanjalanja aiza ny mazefatra aiza ny maivamaivana ka rehefa ametraka izy ny atao hoe fitonina raha ataontsika hoe hanaiky izay zavatra goavana hoe enim-bolana tsy nahateto zay rehefa kosa esaka ora vitsivitsy ny fahatarana ny olavinao dia hita fa tsy rariny zany izany hoe ny lalàna zany ahoana zany souple zany fa tsy araka ilay fitenenana hoe doralaiky sedalaiky satria hoe tamin'ny 20 ny omaly napetraka amin'ny tsara hoe cour électoral spécial io manokana zany hoe misy zavatra manokana zany zay teo mamission manokana mpanovina azy dia hitondra fitonina eto amin'ny tany sy ny fanjakana ka arakaraka zay nametrahany azy hoe raha lavina daholo ireto mitondra fitonina ve zany zay le izy ka raha ohatra ka
ity ho laviko kariny tsy ho laviko raha jerena kosa ny fahavesarana izy lazaka amindreo fa mazefatra koa le olana tsy teto tsy zay le ora vitsivitsy mazavanoka mazava ka sady tankoatra zay mbola be de be ny tsy laha fenofempetra araky ny lalàna fa dia azoko heverina hoe ny resaka fahafahany tsirairay ny latsaka sy ny fitonina zay no nataony fitsarana manokana momban'ny fifidianana zay no napetrany ambony ambony da zay natonga ny zavatra araky ny fahitako an'ity didi-pitsarana ty. Ia, ka ny troika moa zany zao ny sadeka efa nandefa fampitam-baovao nandefa ny heviny mikasika ny vaovao omaly fa mety efa ho azotsika fantapantatra ve hoe anao ahoana ny fiombonam-be iraisam-pirenena manoloana n'izao toedrara eto amintsika ireo ny hoe fanekena na fandavana na itoko moa mantsara omare andriamatoa aza dia ny matoa noditra antsihatra ny volana espirina dia satria tsy voavoatsika samy malagasy ilay olana ary raha ny tena marina dia ilay ataoko hoe tokantrano malagasy processus malagasy malagasy ny fandrindrany samy malagasy no ataoko hoe tomponandroko voalohany ahafahantsika mijery ny vahaolana maritra fa raha iandry ny any ivelany fontsika dia angamba hitatra sy tsy hita fiafaratsony ity crise zay mianjady eo amintsika ity ka raha ny hoan'ny mpanarabavao rehetra ankehitriny zany dia samy resy lahatra fa efa niverina eo amin'ny malagasy ny vahaolana dia ny fianakaviana raisam-pirenena dia makatoa ankehitriny zany ny forosona amin'ny fifidianana satria na izareo ary dia sary-piaro amin'ny hoe tokony hanajana ireo daty efa ny fanarana voalaza ny komity samy fifidianana ny senita ary ihany koa izay efa nakatoa avy ny vondrona iraisam-pirenena indrindra ny firenena mikambana. Mafingamba fa amin'ity communiqué zay avy amin'ny Tanzanie ity dia tsy misy fitsipahana tsisy condamnation nefa fa mahafantatra zareo fa nirotsaka ny Filoha Andry ary anatin'ny listre ny olona zay rotsaka filoham-pirenena. Ia, izao antsika andriamatoa Maharante Jean de Dieu filoha lefitry ny filan-kevitra ambony tetezamita sy andriamatoa Andriamananaoro Augustin izay mpanolotsara manokana ao anivon'ny fiadiana tetezamita mitondra fanazavana fanampanazavana misimisy kokoa mikasika ny vaovao izay narahantsika hatry ny omaly